fiadanana ho antsika rehetra toka manarika ty fotoan-dehibe ty tompoko arabaina avokoa isika rehetra fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe dia nataony nahatratra antitaona 320 ity isika mianakavy ka dia mijoreto izay mivady araka ny nambara teo manotra ny arabo anareo arabaina ihany koa fa tonga soa amin'ity androandroany ity tonga mba anome voninahitra an'Andriamanitra hiaraka hisaotra sy hankalaza azy isika no zao taona vaovao 320 izao ny any tena mivady androany dia izao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny teny ho avotsitray ho anareo androany ny tsodrano izay hotonony ny vavanay androany dia ho tanteraka 100 isan-jato amintsika rehetra tompoko ary zay rehetra midy akatana hiteka fara zay mafy orakoraka mafy be amen ivavaka aritsika amin'izao fotoana izao a
ary ametraka nyty fotoana lehibe ity hoe ho tanan'Andriamanitra ka dia apetra ho fonao ny tananao tompoko. Tompoandriamanitra tsy to rainay mandrakizay la izy hatrizay ka ho mandrakizay misaotranao zay ny amin'izao fahavelomana nomenao anay izao ka nataonao natratra ny taona 320 izahay. Misaotranao ihany koa ny amin'ny fitantananao anay ka toka eto izahay androany miaraka manompo sy mame voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy ka dia aneo ny voninahitrao eo aminay tokoa ianao ary ny tsodrano sy ny teny ho avotsitray mpanomponao dia ho amarinonao sy ho ataonao tanteraka amin'ity taona 320 ity. Ho tahina manokana zao fotoam-pivavahana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samy makatoerantsika isika. Dia ho fanokafana ty fotoana ity zany dia misy andreto renim-pianakaviany reto izay nitsokaina manokana tao anatin'ny be sy maro. Ireo zany no anolotra fiarabana voalohany vitsy zay dia hira roa avy hatrany no anohizana ny fotoana tompoko. Tonga manatrika an'izao fotoana zao ho tanteraka aminao avokoa ane izay rehetra sitrapon'ny tompo eto androany. Mino fa efa vonona tsara ny fonao sy ny sainao handray ny sodrano avy amin'Andriamanitra amin'ity androany ity karariny indrindra raha ilay Andriamanitra tompony hery, ilay Andriamanitra ame an'ilay sodrano ary anatanteraka an'ilay sodrano eo amin'ny fiainanao nomentsika voninahitra voalohany ao anatin'izao fotoana zao dia manasa anao nitsangana tompoko amin'ny toerana izay misy anao androany Iaraka amin'ny voninahitra an'ilay tompony hery isika aoka ny fonao sy ny sainao tena hoe hifantoka amin'izany tompony hery zany androany aza velanao hivilivily ny sainao aza velanao hisaintsaina zavatra hafa fa aoka tena hoe ianao sy Andriamanitra rery no eto amin'izao toeran'izao androany. Raha tsy hainao ny hira dia tsy manina fa saintsainy ny tononkira fa afaka no tanteraka eo amin'ny fiainanao zany androany.
Nyakukam na zaresh sa
manatrehanao zahay satria masina ianao ny rehetra ety ambony tany dia manaiky anao zavaboary rehetra ihany koa dia manaiky anao ianao ilay tompo ny hery faratapony ianao no amasina eto androany tompo miondrika izahay miankohaka eto anatrehanao miaiky ny fahalebiazanao miaiky fa Andriamanitra mahagaga ianao miaiky zahay Andriamanitra miaiky zahay ary tena hoe vonany anompo anao hatramin'ny farany izahay Masih yang awal jamba
amin'izao fiangonana izao dia miaiky fa Andriamanitra lehibe ianao tsisy hely matohitra anao ianao ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra alleluia 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 misaotra Andriamanitra ny amin'izay fitondrana sy fitantananao anay teto izao ka nafanay nanompanao tamin'ny fiderana sy ny fiankofana teo anatrehanao mino zahay fa akasitranao zany ka ho fitahina sy ho fahasoavana ho anay tokoa ty fotoam-pivavahana izay tanterahana androany ity sotra amin'ny anaran'i Jesosy amen zay mi makatoeran'ny tompoko mbola miteny hatrany ihany aho hoe misaotra an'Andriamanitra sy mankasitraka azy isika no ty andro androany ity satria azo antoka fa eton'ny tompo ary mitsinjo malokana anty fotoan-dehibe ity izy ka ny teny zay ho avotsitray ho anareo ny tsodrano zay ho tonono ny vavanay ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy ho amarin'Andriamanitra sy ataony tanteraka tokoa eo amintsika rehetra tsy amena mafy be ve tompoko ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery hatrany hatrany amin'izao fotoana izao tsika dia iroso amin'ny fanaterana ny fanatitra miandony taona tahataky ny ahoana ny finoanao manoloana ny teny efa nataon'Andriamanitra tahataky ny ahoana ny fahavonona mpanahinao anatanteraka ny tenin'Andriamanitra raha ohatra ka tena vonona be ny anompan'Andriamanitra ianao akatoa tsara zay lazain'Andriamanitra porofonao amin'ny alalan'ny fanomezanao ny ampafolo-karena ohatra ny fanatitra zay entinao manohany ny as'Andriamanitra ohatra dia inoko fa ho tahina be mihitsy anao am'tetony ity ary mahafaly an'Andriamanitra ny anamarina ny teny zay avotsitray sy ny tsodrano zay entinay ho anareo ka dia mandrositsika zay tondra ny ampafolo-karena ty anoloana dia ndrakitra fanaontsika mazatra moa dia ho tatazana eny atoerana amenna amenna ataovy amin'ny folo rehetra zany dia ho anareo moa zay andray anjara amin'ilay émissiontsika amin'ny radio na télévision dia mahazo mandroso miaraka amin'ireo mpanatitra ny ampafolo-karena ianareo ety anoloana zay zany tompoka dia ny voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery any mbola hiterana tompo isika amin'ny hira anankiray ao anatin'izany rehetra zany tompoko ny tenako atolotro ny tompo ny tenako atolotro ny tompony Galilia ny tenako atolotro ny tompo zay maty hoay ny tompolo miaia androa manarina ny tenako atolotro ny tompo zay maty
maty ho ny fiainako atolotro ny tompony Galilea fiainako atolotro ny tompony Galilea ny fiainako atolotro ny tompo zay maty ho ny tompono miaiay andro amanarina ny fiainako atolotro ny tompo zay maty ho ny volako atolotro ny tompony volako atolotro ny tompony Galilea ny volako atolotro ny tompo zay maty ho ny tompono miaiay andro amanarina ny volako atolotro ny tompo zay maty ho ny androko atolotro androko atolotro ny tompony Galilea ny androko atolotro ny tompo zay maty ho ny tompono miaiay andro amanarina ny androko atolotro ny tompo zay maty ho dia zao a fety moa ny andro androany a andro mafaly taka manokana tena metanetana mihitsy ny foko ary lehibe ny finoko ny hitondra ny tsodrano sy ny teny avotsitra ho anareo irika anko ianareo rehetra toka eto mba ho taky zany hoe tena etaetana be mihitsy ny ao anatinao lehibe mihitsy ny finonao satria Andriamanitra dia miasa amin'ny alalan'ny teny avotsitra ny mpanompony sy ny tsodrano zay ambarany ary sandrina no antony natokan'io resaka tsodrano io ao anaty baiboly ao ny tomanina mihitsy ny talaona mihitsy ka natokany Esau ny lobava hoe kiaky eo tokana izay ihany va ny tsodranonao mba tsy hofirano ray aho mba tsy hofirano ray aho mba tsy hofirano ray aho dia tsisy azony Isaka natao tamin'izany satria ny tsodrano efa nambarany tamin'ny Jakoba efa nomeny an Jakoba ka androany tiako ianareo mba tena etanetana mifoninareo andray an'ilay tena votsitra sy ilay tsodrano ary andray izany amin'ny finoana fa rehefa votsitra velo itsodrano dia tsy sasy tomony intsony fa dia efa mandray ny fahataterany ianareo amen na amen na io manko matsika amin'izao fotoana izao a andre ny tenin'Andriamanitra dia ny mpanompon'Andriamanitra Razafson Emile zany a no hitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika amin'ity androandroany ity ka raisitsika ny mpanompon'Andriamanitra mba androso avy hatrany izy no Razafson Emile amin'ny alalany zany hiteny amintsika ny tompo androany ho fanomanana foa mampanantsika ny amin'ilay tsodrano sy ilay teny zay ho avotsitra ho anareo rehefa afaka ho minitra na ora raika avezany tompoko maka toeranareo
do te tanana ho an Jesosy sika te afatanana mafiany raha tena faly anao asa hoe amin'Andriamanitra fa misy fifaliana ao anatinao a Alleluia akpizo mason'ny nofinao dia vavaka foy isika ho an'ny tenin'Andriamanitra akpizo raha mason'ny nofinao amin'izao fotoana izao manana etaeta amin'ny alalan'ny vavaka fa hiteny aminao Andriamanitra raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izahay satria tafavory eto nyto aminao ka tonga eto amin'ity toerana ity nyto amin'ny fanahy masonao mba handray ny sodrano araky ny programa izay efa voalaza tery aloha matoky Andriamanitra fa ny fanatrehanao eto amin'ity toerana ity dia ho isiako ny lehibe eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ary ity androandroany ity tokoa dia santatra ho amin'ny fitahiana mahatretsika sy ny fiainana fiadanana izay ho atobakao eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy koa dia mitenena aminay eto amin'ity toerana ity apetrao ato-am-bavako ny tendry mba hitondra fiainana ho anay tsirairay avy voninahitra ho anao Andriamanitra Alleluia amen Alleluia ia fifaliana ho amo raha lasana bavy no nitendren'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony indray hitondra ny afatra foy ho anao hampidirana sika ao anatin'ny sodrano izay hoentin'ny mpanompony isaoran'Andriamanitra raisiko hampanetretena lehibe satria eo anatrehan'ireo mpanompon'Andriamanitra lehibe dia za no nitendrena hitondra ny afatra foy amin'izao fotoana izao ka dia omeko azy ny voninahitra manana finoana ianao fa manakambara aminao Andriamanitra eto le Andriamanitra ivavasika ny fantako dia izao hoe sy tahaky ny diranao teo ny voanao androany fa ho isiako ny amin'ny fiainanao ny teny rehetra ampitondran'ny tompo ny mpanompony eto amin'ity toerana ity zany fo ihany ny fotoana sika araky ny efa nitenenina teny am-piandohana dia androany no fotoana andraisasika ny sodrano avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra minoy ianao fa izay rehetra teny vosotra eto androany dia ho fiainanao anao ho fiainanao anao ho fiainanao anao tsy misy olona tononona amin'ny tsy fahombiazana eto fa ahomby anao amin'ity taona ity anavaka ny fiainanao Andriamanitra amin'ity taona ity andao ite-tanana ho an'i Jesosy isika Alleluia ny tenin'Andriamanitra ampitondrana eto androany nomeny tompo eto dia anazava ny saisika ny amin'ny zava-miafy ny sodrano sy ny hoe inona moa ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny sodrano ary ny tokony atao mba handaira ny sodrano eo amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao ka andesika izery tenin'Andriamanitra atao amin'ny Genesis toko voalohany ny 17 sy ny 20 no iaingasika izany tenin'Andriamanitra nalaina tato amin'ny Genesis toko voalohany ny 17 sy ny 20 rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitra nahary ny olona tahaky ny endrik'Andriamanitra ny namoronana azy lahy sy vavy ny namoronany azy ary Andriamanitra ny sodrano azy hoe maro fara sy miabesa ary mameno ny tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay miesika ambonin'ny tany ndao sika maky ten'Andriamanitra raha hafa indray atao amin'ny Lioka toko 4:20 ny 9:50 sy ny 1:50 Lioka toko 4:20 ny 9:50 sy ny 1:50 zao mivaky ny teny ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nanandratra ny tanany ka nisodrano azy ary raha mbola nisodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra Alleluia Alleluia antanio hoe ny akaikinao inona ny atongavanao eto androany hoe antanio indray ny aviatsy minao fa mitovy ny valiny aninona tsika io handray sodrano Alleluia misy zava-miafina ny teny atao hoe inona sodrano fomba n'Andriamanitra ny misodrano ny olona toetra n'Andriamanitra ny misodrano ny olona le tenin'Andriamanitra ny angasika teo tamin'ny fahariana rehefa nahary eny Adama sy Eva nahary ny olombelona Andriamanitra
dia efa feno ny zavatra tao amin'ny saedena, efa nisy fiadanana tao, misy fahasarana tao, efa ary tao avokoa zay zavatra ilain'izy ireo, fa sy nionina tamin'izany Andriamanitra, fa sy maintsy nandefa inona izy teo, nanao nisodrano any Adama, marimarina kokoa i Adama seva, satria sy ampy ny arena raha sy eo ny sodrano, tsy misy fiainana mandeha na dia ho azonao azy zao tontolo zao ka sy misy sodranona naraka anao, zava-pony zany raha lasana bavy. Andriamanitra na dia omena aza mangataka ianao omeo anany vola ka sy ny sodrano an'izany vola zany Andriamanitra, zava-pony zany, mety ho very fosiny zany, ho lanilany fosiny zany, na dia mangetahita fahasalamana azy ianao ka sy ny sofina rano ho salama, zava-pony zany. Nasehon'Andriamanitra miariary tamin'ny Adama zany, efa ampy ny zavatra natao tao amin'ny saedena, nefa dia mbola nisodrano Andriamanitra, satria ny sodrano dia misy mistera ao anatiny, misy zava-miafina ao anatiny, misy hery magaga hoentiny, misy fahasoavana hoentiny, misy tombo-kase hoentin'Andriamanitra manamarina ny tenin'ambarany fa ho tanteraka aminao. Halleloja. Tena ho tahina tokoa ianao amin'ity taona ity, fa mila sodrano manaraka amin'ny fitahina zay ho azonao. Tena ho sitrana tokoa marary amin'ity taona ity, fa mila sodrano hoentina manamarina ny fanasitranana anao. Tena hiva tokoa ny olana, fa mila sodrano hoentina manamarina ny famahana olana misy eo amin'ny fiainanao. Maro amintsika tonga eto, tena ho an'izay mbola sy manana fiara, hanana fiara ianao, fa aza mandeha amin'ny fiaranao tonga dia andehanao vakansa fa raha sodrano aloha. Halleloja. Za manokana rehefa nahazo an'ity fotoana ity, nahazo programa hoe aty amin'ny Foibea, olona mahery daholo rangany ato dia nangataka tamin'ny tompo inona no amboarako amin'ny olona mahery, fa ozy ny tompo hoe aza matahotra, fa misy teny apetraka ao am-bavanao amafiso amin'ny olona, fa ho tahina ny olona amin'ity taona ity, fa mila sodrano anefa ianao. Ambara ho aminy fa ilainy ny sodrano mba hanamafisana ny fitahina zay atao aminy. Voalohany sodrano halaisika zao andro an'io zao, fa sy mifarana amin'tian'io ity ny sodrano tokony ho raisinao, fa isaky ny misy zavatra ataon'ny tompo aminao dia aza faly mahazo azy fotsiny, fa manatona ny mpanompon'Andriamanitra atao inona, ho tsofina rano aloha amin'izay rehetra ataon'ny tompo amin'ny fiainanao, satria izay nisy ny tian'Andriamanitra ambara amin'ity tenina ambara teo ity, sy afaka ny miaina amin'ny fitahina tao amin'ny saedena i Adama raha sy teo aloha ny sodrano izay nataon'Andriamanitra. Nasehon'Andriamanitra miariary ihany koa tamin'ny alalan'i Jesosy, fa rehefa andeha Jesosy hiala teto amin'ity tany misy asika ity hiakatra any an-danitra tamin'ny vitany mission nandrahana azy, dia sy tonga dia hoe andeha aho, iny misy vola ry mpianatra hoentinareo miatrika ny fiainanareo, na hoe ndana makasy fa misy zavatra efa napetrako aho hoentinareo miatrika ny fiainanareo, fa inona no napetrako Jesosy nivakisika teo alohan'ny akaran'i Jesosy, dia sodrano ny napetra no an'ny mpianatra. Misy sambara telo ny sodrano. Ireo mpianatra ireo dia efa mpianatra nahita fagagana niaraka taminy, mpianatra efa nahita an'izay rehetra nataon'i Jesosy teto ambonin'ny tany, olona efa nahita zavatra miafina maro. Sy ampy fantatr' Jesosy fa sy ho ampy zany raha sy eo ny sodrano izay avy taminy, dia ny sofiny rano ny mpianatra. Androany ianao tonga eto ho tsofina rano, manao ahoana ny etaetanao amin'ilay sodrano izay ho tononona aminao, fantatrao ve ny asarobidin'ilay sodrano izay omenanao. Samy manana ny zavatra irintsika amin'ity taona ity, na ianao na izaho, aza tao ambany zavatra ny sodrano. Minoy ianao fa nifidy mpanompo Andriamanitra hitondra n'izany sodrano zany androany. Isaorana ny tompo, za manokana dia misaotra an'Andriamanitra isan'andro, satria raha sy tamin'izy mivady reo dia sy tahaka izao ny fiainako.
nisy teny vosotra tamin'izy ireo dia sapako hoe nandaitra tamin'ny fiainako zany ary soa vosotro mandrakizay mandra-pialako amin'ity tany ity dia soa vosotro ianao ihany koa manana etaeta androany ataovy miredaredany ao anatinao inona reny teny ampitondran'ny tompo azy satria amin'ny alalan'ny teny izay ho vosotra eto androany dia hanamarina ny teniny Andriamanitra ka ho tanteraka amin'ny fiainanao izay rehetra iriny fonao ka ho ataon'Andriamanitra aminao. Aleluia. Raha mandinika ny baiboly tokoa sika dia nisy tantara izay efa nytenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo ihany amin'ny Jakoba sy Esau sy ovakikitsony fa nisy zava-miafina izay somary mahagaga ihany ho an'ny mpamaky baiboly sy olona mahantra zareo reo sy olona sahirany reo satria taranaka avy tamin'ny Abrahama dia efa nanan-karena ry zareo. Ny ambaran'ny baiboly ato amin'ny Genesis 5:1 ny dadany zareo reo dia sy olona mahantra zany hoe raha lovano eritreretina tena ampy azy manan-karena ry zareo. Inona nefa ny zava-nisy tamin'ny fiainany ndray andro rehefa nahasary fa efa manomboka miditra ao anatin'ny fanterana ny rainy dia zao ny zavatra ny teneniny ny teny tamin'ny Esau ndana mitady hanipy dia hoento eto amiko tendakanina loatra ve izy sy atendana mety sy ampy ve ny régime ny tamin'ny maraina dia nana mitady hanipy fa ohatry ny vidany kiboko sady le hanipinangatahana somary hafahafa be izay tiako izy ny tenin'Andriamanitra ny rainy no miteniny zany eto izay tiako fa sy izay tianao. Rehefa nandinika an'io dia nimerery tao an-tragno tao hafahafa koa ty sy izay tiany mpanolotra ve ny tokony ho atolotra fa izay tiany hotolorana iza tamin'sika mba nanontany ny mpanompon'Andriamanitra inona ny tianao fa ny fanahy masina mibisika ao anatin'ny tsirairay avy izay tena liana ny ray sotrano fa ianao mahalala ny tiany mpanompon'Andriamanitra sy izay tianao Aleluia. Fanahy masina endre ianao ihany dia mahafantatra hoe le tiany ve ty alefako ty zao sa le tiako fa rehefa namaky an'io dia izay misy le izy mandehana mitady hanipy hoa izay tiako no entinao eo fa hotsofoko rano ianao sy resaka arena tsony kosa angambaka fa inona le izy fa namafisana ny arena izay omena azy dia inona ny ampanarahany azy sodrano. Misy sambaratelo miafina fa ny hanipino entina ny takin'ny rainy dia sy hoe fitiavany ihina-kanina fa mba izahana ny toe-pony olona ho tsofina rano tena resy lahatra ve le ho tsofina rano tiany resy lahatra anao hoe zava-dehibe ho anao ity androandroany ity misy sakony lehibe amin'ny fiainasika ity androandroany ity raha raisinao ampinoany zany dia ho sapanao eny amin'ny andro fiainanao endry fa hanao zavatra Andriamanitra. Aleluia. Rehefa eniny reniny zany teny zany dia nalahelo tao am-po izy handray dia hoany le faralahy lasa izy niazakazaka malaky ianao isodrano ny rainao raha fizarana arena ho averiko ihany raha fizarana arena tsy tokony ho taitra amin'izany izy mirahalahy reo satria bavakio ny baibolinao rehefa any an-trano ny eo amin'ny Genesis 7 fa mazava be ny tenin'Andriamanitra manan-karembe vava raha ny rainy ampy mizara ho azy ireo ny areniny ray aman-dreniny fa sy izany ny nampitomany an'ireto olona ireto. Rehefa naheno n'izany Jakoba dia inona ny nataony inona no ataoko ry mamo raha isodrano ny raiko sotra no nataony reniny hanao an'ny pi aho izay tiany rainao izay tiany izy mbola naverina iandry sy izay tiany mamany sy izay tiany Jakoba no atao sy hanipy izay tiany Jakoba no atao fa izay tiany izy izay tiany rainao fa inona loatra ny zava-miafina ao amin'ilay hoe izay tiany rainao ny zava-miafina dia sotra
mila voakasika ny fonony mpisodrano. Alleluia. Mila mahakasika ny fonony mpisodrano ny anim-py ataotsika. Raha izazany anao dia manao fesifesy evangelika, soratako ny anarako amin'iny envelope iny. Sy mbola tara sao ka. Tamin'ny maly hariva any direso mivady aman-janako hoe ndao sika mianakavy samy manoratra ny anarany fa ohatrany hafahafa be ty teny ty a. Hanim-py mahakasika ny rainao fa sy izay tianao. Nataondry zareo zany. Inona ny zava-nisy? Tanteraka ny sodrano. Alleluia. Alleluia. Androany a dia milaza aminao fa zay mino ho tanteraka aminao zay sodrano atao. Fiafatanana mafy raha tena vokatry ny fonao zany. Tsy misy mialamaina ny zanak'Andriamanitra. Nisy manana mpisodrano aza mitady ny olona hisodrano azy. Tsy haiko aloha ianao fa maro ny olona mandasa-dranomaso amin'ny voalohany taona ohatr'izao satria efa sehosono ny ray aman-dreniny a. Lasa izy mitady olo-kafa izy re ndao any amin'ny tontoany mba nininy. Sitrany mba mamositra teny kely fotsiny izy. Fa ianao ny angarana mihitsy e. Ny angara-pitiavan'Andriamanitra isika. Ny angara-pitiavan'Andriamanitra anao io. Satria novidina manokana handray an'ilay sodrano eto amin'ity toerana ity. Alleluia. Alleluia. Zava-dehibe eo amin'ny fiainasika ny sodrano. Ko ao ka angetaeta ny amin'ny sodrano ianao. Ny amarana koa satria fohy kely ny fotoana. Ahoana ny fomba atao mba hatonga ny sodrano handaitra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Jakoba toko voalohany ny 17 amby folo. Jakoba toko voalohany ny 17 amby folo. Fa ny fanomezana tso rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy any amin'ny ray ny fahazavana izay sy misy fiovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Ity teny ity io tapany voalohany io no alaiko mba hoentiko fanazavana ny amin'ny tokony ataosika. Ny fanomezana tso rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny ray ny fahazavana. Inona zany teny zany? Le teny nivakisika teo, Andriamanitra misy no nisodrano any Adama. Ny nivakisika faharoa, Jesosy misy no nisodrano ny mpianatra. Jesosy no nisodrano ny olona nino azy. Jesosy no nisodrano ny olona nanaraka azy. Ny rano sy miakatra. Fa maninona? Jesosy sy ho hitasika vatana tahaka izao fahitana azao. Ny fidy olona Andriamanitra. Dia ny fidiny mpanompony hitondra n'izany sodrano zany androany. Ho an'iza? Teneno ny tenanao hoa. Ho an'iza le sodrano? Resy lahatra fa ianao fa nampitondraan'Andriamanitra teny mpanompony. Ho anao mity ahafantananao an' Jesosy raha resy lahatra amin'izany ianao fa hiteny Andriamanitra. Alleluia. Teneno leo akaikinao io aza miala maina eto efa mandraisa sodrano. Alleluia. Satria fomba an'Andriamanitra, toetra an'Andriamanitra zany ka dia naniraka amin'ny mpanompony izy mba hitondra ny sodrano hoa sy ho anao. Minoy ianao. Satria ozy ny tenin'Andriamanitra raha sy amin'ny finoana sy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Ny voalohany zany raha tiana ho tanteraka aminao ny sodrano minoy ianao. Fa Andriamanitra naniraka mpanompo hisodrano asika androany. Reseho lahatra misy ny tenanao mino. Raha mbola misy endrika sy finoana. Honare zany. Reseho lahatra ny tenanao. Fa izay rehetra teny vosotra eto androany dia ho aso anao. Ary ho tanteraka amin'ny fiainanao. Manaraka anao amin'izay rehetra alehanao. Manaraka anao any amin'ny tokantramonao. Manaraka anao any amin'ny asanao. Manaraka anao amin'ny fivelomanao. Manaraka anao any amin'ny tontolo misy anao eny. Alleluia. Satria marina amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Ny fanomeza soa rehetra dia fanomezana sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny ray ny fanazavana. Alleluia. Ho tanteraka aminao ane zany. Ho tanteraka aminao ane zany. Ny faharoa dia zao. Rehefa vita ny sodrano dia aza atao zava-maivana. Sainisaino isan'andro fa olona voasodrano ianao.
Aleluia. Saino isan'andro fa olona voasodrano sika. Raha sendra mandalo ady takio ny sodranon'Andriamanitra. Raha sendra mandalo olana takio ny sodranon'Andriamanitra. Raha sendra mandalo zavatsarotra takio ny sodrano. Zay nampitondran'Andriamanitra amin'ny mpanompony. Fa sy hanapaharetana aminao ny olana, sy hanapaharetana aminao io ady io, sy hazanonao atokantranonao ny ady mafy. Fa rehefa mandalo izy ka mitaky ianao dia hialy izy, satria ny olona voasodrano dia olona misy ny tanan'Andriamanitra, olona misy ny herin'Andriamanitra, olona misy fahagagana manaraka azy, olona misy hery magaga manaraka azy. Aleluia. Ny amaranako azy ndao hanana ny toesaina tao amin'ny Jakoba sy ny tao amin'ny Esau. Inona moa ny toesaina tao amin'izy ireo? Sy maintsy nitondra ny animpizy ary zay tiany raino ny nataony. Mba haninona? Mba ho hanamarina fa olona manana etaeta ny hotsofina rano izy. Aleluia. Averiko ihany le zavatra nyteneniko tery aloha, zay tiany rainao. Teneniny akaikinao zay tiany rainao e. Zay tiany rainao e, tenenao avy aton-dray. Aleluia. Ho tanteraka aminao an'izy rehetra, ho ampitenen'Andriamanitra amin'ny mpanompony androany. Ndao hisangana eo amin'ny toerana misy asika dia hivavaka sika hoe raha eo tantera ho amiko ny sodrano zay ampitondranao amin'ny mpanomponao. Mino aka dia miteny androany. Sotranao Andriamanitra satria no entinao eto amin'ity toerana ity. Tompo malalo izay rehetra mino fa andray sodrano eto amin'ity toerana ity dia enao misy nefa hatanteraka an'izany satria toetranao zany. Tompo sy tianao amakivaky an'ity taona ity sy misy sodrano izahay ka dia tonga eto ho sofina rano satria ny sodrano dia fendohan'ny fitahiana, fendohan'ny fahasoavana, fendohan'ny fahasarana ka dia tononoko amin'ny tsirairay avy ho tanteraka aminay eny ny sodrano zay nampitondranao amin'ny mpanomponao. Andriamanitra velona sy mahery ianao, mahery ny teninao ka ho tanteraka aminay zany androandry. Makasitraka fanay masina voninahitra ho anao Andriamanitra. Ao faofao ny tananao dia misaoran'Andriamanitra satria anao zavatra eo amin'ny fiainanao izy. Toy izany ny vavaka ho antsika rehetra. Toy izy ny vavaka ho antsika rehetra. Mino fa namaganao ny fanan'Andriamanitra fa na inona efa eo an-tananao ankehitriny. Vola mikarena ve? Fananana marobe manana ny ampy ve? Fahaizana mampalalana ve? Aja sy voninahitra ve? Tsara daholo zany. Ary iriko amin'ny anaran'i Jesosy ny sambatan'olona amin'ny fiangonana ity dia ho arak'izany tokoa ny fiainana. Satria izany ny olona antsoina hoe taranaki Abrahama. Ny fitahinan'i Abrahama dia ho tanteraka amin'ny taranany mifandimby. Fa azadiny fa zava-dehibe ambony izany ihany koa arak'ilay afatra nentina teo. Mila tsodrano anao. Fa izany tena hiantoka ny fiainanao rehetra. Tononona manokana amin'ity taona 2022 ity. Misaotra Andriamanitra. Aoka angina daholotsika rehetra. Aoka angina isika. Dia saintsaina ilay afatra nentina teo. Ny mazava-dehibe ny tsodrano. Saintsaina. Ary aoka etaetana sady ny fonao. Andray ny tsodrano amin'ny finoana. Fa zany no hiantoka ny fiainanao. Ny fiainantsika rehetra mandritra ty taona 2022 ity. Ho amanokana feno fisaorana an'Andriamanitra lehibe mihitsy ao. Ny amin'ny fidianany ho mpanompo, hitondra teny avotsitra, hitondra teny tsodrano ho an'ny fiangonana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Halleluja. Maka toerana tompoko. Satria andro fety ny andro androany dia miloha ny akaran'ireo namana tompony andraikitra hiditra eo amin'ny tapany faharoa dia andao mbola hanao hira fidarana etsika hanompoana an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra isika. Miravoravo, mifaly, ome voninahitra Andriamanitra satria andro ray lehibe toazato ho antsika ty andro androany ity.
Manasanao raha mety a dia ndaotsika hiaraka hitsangana hiravoravo a hideran'ny tompo a dia ny anetanako anao dia izao hoe aza mijanona hompitazana fotsiny ihany ianao androany fa mandray sanjara fa hitan'i Jesosy ny fihetsika izay ataonao hitan'i Jesosy ny hafaliana ao anatinao a dia hamaly anao arak'izany izy androany. Manongolo te hafa ho an'i Jesosy ara hoe mbola misy mafimafy noho izany a dia ataovy ihany ho voninahitran'Andriamanitra. Alléluia.
dia manonona amin'ny fiadanana ho antsika rehetra izay tonga manatrika etona ary manolotra ny araba ihany koa izay natolotra ireo ray aman-dreny sy ireo mpanompon'Andriamanitra izay efa nandeha miteo aloha zany mahazoany zany noho ny toerantsika tompoko satria moa andro lehibe ny andro androany andro lehibe ny andro androany ary andro izay natokantsika andraisika indray tsodrano vaovao amin'ity andro androany ity amen raha ndrenesinao tsara zao nytoriteny teo dia tsy ampiresiny azamintsony ianao fefahinao hatranony ny tokony ataonao amen amen ka hoy aho hoe raha le tenin'Andriamanitra ndrenesina teo dia anao zay atsy nitanantsika atao tokoa tsika androany amen ka raha voarainao tsara ny sarobidy ilay tenin'Andriamanitra teo dia hoy aminao hoe mbola soa ihany aloha ny aty valopinao any apio satria zay fetsifetsy ihany no mandrombaka sa tsy zany zay fetsifetsy ihany no mahazo tombony amen amen ka tonga raha ny fotoana zay alorantsika ampia alohan'ny andraisantsika tsodrano izany dia arak'izay efa fanentana ataoko izay dia anampy ianao raha mbola misy azony tananao atao dia ataovy zao zany ny ataontsika miaingany avy any aloha miroso mankaty aloha ny avy any arina zafady miankaty aloha dia mba tonga atsika zany mba tsy ho taraiky dia somary mandeha ingakaingana zany tsika hatria mandeha be ny fotoanantsika alohany ny ersona amin'izay tsodrano lehibe zay dia mandroso sainka avy any arina mitondra n'izay fandraisana anjary zay dia tonga dia mandroso avy hatrany zany dia omentsika sehatra reto mpitarika fiderana reto azafady tsy mpitarika fiderana moa fa noho ny mafety androany dia misy moa fandraisana anjara zay ho ataony reto tanora izay andray anjara ka raha mety aloha dia ametsika toerany reto satria ohatra ny lavalava ihany zay fandraisana anjara an'ireo tanora ireo zay ka mandroso zany ny tanora tondra zay fandraisana anjara zay tonga dia mandroso avy hatrantsika any arina fa mandeha be ny fotoanantsika tompoko
eu que surunana Tio avela neto fantunana Não sabe não sasany Tudo se te falasani Inventin mastiani Velo mantane Ionam tupu Nena pagkabakilansa Isita kagay Yung magkumanang ang dansa Kabanin tubu Apa mira-mira tantavanye Andel fatungavanye Wabia ganyavanye Umatsikanana kabanin tubu Apa mira-mira tantavanye Tovo mafy any tiatsika ho an'i Jesosy izany dia tonga moa zany ny fotoana sy antsika anajana andreo ray aman-drentsika ara-panahy izany dia asaintsika aloha izy ireo iroso ety aloha zany aka mitoerana ety aloha zany dia rehefa mipetraka eto aloha izy dia mbola misy ireo tanora ato amintsika izay andray anjara famezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fanajantsika andreo ray aman-drentsika ireo zany dia mipetraka ihantsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany ka alohan'ny azahoan'izy ireo toerana eto anoloza zany dia mitsangana alohantsika rehetra Tsangantsika rehetra ao anatin'izany sady mitehaka miorakorakintsika ao anatin'izany mariky ny fivaliantsika izany tsy ajantsika leteka izany dia isaorantsika an'Andriamanitra lehibe ny amin'izay dia mahazahoany toerantsika aloha zany dia ao anatin'izao fahazahoan'izy mivady toerana izao dia androso re tanora zay andray ny fandraisany anjara nyfanajanan'izy ireo eto amin'ity toerana teka tonga dia mandroso avy hatrany tsika tanora izany dia ao anatin'izay firisony ny tanora izay dia miakatra avy hatrany ety aloha ireo solotena par groupe tonga dia mandroso le tanora tonga dia mandroso ny tanora fa taraiky betsika sady manao ny fandraisan-jaranareo zany dia ao anatin'izay dia mindroso avy hatrany ety aloha ireo solotena par groupe disika hatramin'ny vay izany dia ireo ihany koa zany komity ao anatin'ny komity mimpiandraikitra dia mba miakatra etitsika raha misy tonga eo zany amin'izao fidirana faharoa zao ao anatin'izany sady mitehikitsika ty fa mandroso ireo tanora tehikitsika ao anatin'izany mandraitsika anjaran'izy ireo alefaso mafy leteka mametia voninahitra an'Andriamanitra zany
tsodrano. Papa sy mama nareo dia mpitaiza ny ara-panahinay rehetra izao. Ny vavahanareo zay nataiza ka nahatonga anay mba ho tahaka izao. Ho tena salama sy tena ho ambinina, ka na lohataona na andro ririnina, na fahavaratra na fararano dia tena teo foana ianareo tsy mba kamo. Ny kely soroka mba tsara anay sy hahatonga anay ho amin'ny tanjokendrena, hitombonay amin'ny fahendrena. Manan'izay tena manan-karena fa manana anareo mba ho ray aman-dreny. Zahay izao mijoro eto izao moa ry papa dia zanakareo fa tsy hoe olo-kafa. Zaza voataiza sy voakarakara, zanaka tiana sy tena malala. Ka tonga indray ary ty ilay fotoana, ilay fampiarabana fa tratry ny taona. Arabaina na tratry ty asaramanitra, arabaina daholo ry ambany lanitra. Tsy adino amin'izany ry papa sy mama, lehilahy sy vehivavy n'Andriamanitra. Isaorantsika era-po era-tsaina, ilay ray mpahary mpamelona aina. Nampitombo ny andro ny volana taona, nanome fofonaina ahafahana miaona. Isaorana manaraka papa sy mama, izay namonjitra tsodrano tamin'iny taona lasa. Izay nentina namakivaky ny onjam-piainana rehetra, tena nentinay nandresy. Be ny ady izay natrehana, be ny zavatra nitranga, be ny tsy ampy tamin'ny fiainana fa dia feno ranobanga. Tsy hoe zahay ny tsara vavaka na ny tompony hoe niangatra, fa nitsodranonao ry papa hoe izahay dia olo miavaka. Eto aho zao dia mahatsiaro tantarana lehilahy iray izay tara tamin'ny tsodrano any ka nangahy ahy, nitomany, nitalao hoe raha toa ka azo atao dia tsofy rano rery kiaky, saingy kiaky tsy nanaiky. Dia mbola misy ihany koa tantarana lehilahy faharoa izay niainga tamin'ny tehana fa tonga toby roa, raha nitany rano atao hoe Jordana, rehefa avy nanompo ny rafozany Labana. Tsy anganoangano ireo, mino aho fefa fantatrao. Ireo ny tantaran'i Jakoba sy Esau, maneho antsika rehetra ny herin'ny tsodrano, tantara marina io fa tsy hoe angano. Kindreto izahay solotena avy amin'ny vondrona maro samihafa, avy amin'ny vondrona maro samihafa fa miray saina mba miaraka miasa. Miara-miasa miara-misalahy mba hampandroso ny asan'Andriamanitra. Indreto izahay miarahaba, arahaba ary ambany lanitra, ary ianareo mpanompon'Andriamanitra. Avy mangataka koa izahay, avy mangataka ho tsofon-drano, mba ho toy ilay lehilahy iray tonga toby roa raha nitany-drano. Ny Ntaolo koa mantsy ny teny fa ny tsodrano dia zava-mahery, ka raha tiana no amin'ny fahombiazana dia tsara mangata tsodrano. Raha tiana no tonga goavana dia tsara mangata tsodrano. Raha tiana no tody eny ampita dia tsara mangata tsodrano. Ary raha toa ka te ho tafita dia tsara mangata tsodrano. Misaotra tompoko. Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izay efa vita teo izay. Isaotra an'Andriamanitra ihany koa tsika tratry ty androan'io ty dia manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika rehetra tompoko. Alleluia. Andro lehibe ny androandroany, andro fety ny androandroany, andro mahafaly ny androandroany. Efa samy nitondra ny fandraisana anjarany daholo ny rehetra. Efa teo ny mpandihy, teo ihany koa ny mpihira, teo ihany koa ny tononkalo. Ary ankehitriny dia tsy ahika ihany koa ny tsiloabavy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, miala tsiny ny tenako. Ny tsiny dia efa nentin'i Jesosy Kristy teo ambony ary fitsaliana, fa saingy ny teny nomena hono raha tsy alatsiny masolanga. Miala tsiny ho iaho satria hitondra teny eto anatrehanareo ray, hitondra teny eto anatrehanareo reny. Ianareo zoko mahazandry, ianareo ray mahazanaka, ianareo vehivavy kibo ny finosana, ianareo sandry zanaka sy lofodimbin'ny ala. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy hainy tsy arahaba satria toy ny taona tokoa ny andro. Ary ny taona toy izao dia atserovantsika manokana ny arahaba ireto ray aman-drenitsika izay vodiana tsy miangaloha, tsy atao tafara fanononana saingy koa samy maharay aman-dreny azy. Salanitra tompoko lahy, salanitra tompoko vavy. Manaraka izany tompoko, ny fiazakazaky ny ora hono mety manenjika avy ao areny, fa ny fisononokan'ny sekondra dia mitambatambatra ho minitra. Izany indrindra no hitondrana teny androany
ampanetretena miarahaba ireto ray aman-drenitsika tratra izao tony taona izao ary indrindrandrindra dia misaotra an'Andriamanitra manokana itsika androany satria nomena ty andro an'io ty nahazoantsika nanao indray ny fiarabanatra ireto nitondra ny anim-py ho fiarabantsika azy ireto ary indrindrandrindra ny lehibe indrindra dia nitondrano izy ireo tsodrano izay hotononona izy ireo ho amintsika indray androany ka miarahaba re zay ray aman-dreny tratra ny taona re tompoko ary dia mirary koa zay raha mirary ny mbola hanomezan'Andriamanitra anareo tombo taona maro hotafian'Andriamanitra fahaelavelona ny nareo tafian'Andriamanitra tanjaka siery fahasalamana ary mbola avita maro amin'ireo adity andraikitra napetraka aminareo omban'Andriamanitra mikery amin'ny famantarana sy ny vagagana ary indrindrandrindra dia izy ihany koa ny olo alalana sy fodilalanareo amin'ny alehanareo rehetra ary ilay tanana mahery ene no hitantanana anareo mandritry ny androm-piainanareo sitra rehetra ianareo ankonana vady aman-janaka izy mivady dia izany ihany koa ny tena hoentinay miarahaba anareo ianareo koa ane dia hosoroka miara-milanja ho tongotra miara-mamindra ary ho tanana miara-mandray amin'reto ray aman-drenina itsika ambony atsika ireto manaraka izany tompoko dia tonga eto izahay zanakareo ondry andrasanareo mpiara-miasa aminareo mitondra an'reto fanomezana tsy sanatria akory voatsirambin'ny tanana fa vokatry ny fonay ary ho tahaka ilay anim-py izay nateriny Jakoba alohan'ny nitsofan'ny rain-drano azy ka dia manatitra sy manolotra izany eto anatrianareo tompoko izahay mivady hosolon'ny anim-py hosolom-body akoho satria ny akoho sy ny vorona efa laninay tamin'ny fety fa ny solom-body akoho kosa no tolotra androany ka dia tsara miatera izy mivady misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy aterina tompoko ny anim-py masotoerana tompoko manarak'izay dia tsy adino fa ny lehibe indrindra marina fa efa nisy reto fanomezana reto fa ilay fanomezana ngeza sy lehibe indrindra dia androany anonona tony-bavaka isika hiara itsodrano azy ireo isika ary indrindrandrindra mbo dia izay fantatrao fa firariso tokony tonono ny vavanao ho atao amin'izy ireo dia tonono zany androany satria fotoanan'izao hivavaka ho azy ireo sika atondrosika ty anoloana ny tanana atondrosika any amin'izy mivaty ireo dia anonona tony-bavaka isika tompoko Andriamanitra raina eo misaotra anao izahay mankasitraka tompony amin'ity androaloana ity mankasitraka manokana any amin'reto ray aman-drenina ireto misaotra anao izay satria mbola nomena ho azy reto ary ny angatanay androany tompo dia ny tananao mahery no atsotranao amin'izy ireo mbola ho tafiana ho hery tanjaka fahasalamana izy ireo ho tafiana ho fahela velona izy ireo atotosa ny tsakany sy andavany reo adidy izay napetraka ao amin'izy ireo ary ianao ihany koa no mbola omba azy ho tahaka no mbanao amin'ny sesy mpanomponao no mbanao azy ireo ihany koa ary dia ny fiatananao no atoetranao amin'izy ireo ary ny tananao mahery no hitsimbinanao sy ny hitantananao azy anehoanao amin'ny herinao sy ny voninahitrao amin'ny maha-Andriamanitra lehibe anao ary ninina kosa tetikadin'ilay rasy tetika satana rehetra ny asa matin'ilay ratsy rehetra toerina amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho ambininy sy mahazo manam-pahefana amin'reto ray aman-dreny fa reto fahasoavana famindrampo izany no ataonao aminy mandritry ny androm-piainany rehetra misaotra ny Andriamanitra rainy eo amin'ny anara maheran'i Jesosy misaotra tompo amen ka satria fety mony andro dia misy an'ity mofomamy ity dia iangaviana ianareo mivady tompoko mba hanapaka ny mofomamy ary anonona teny firarian-tsosahady amin'ny alalan'izany fanapahana zany mofomamy zany tompoko dia ka mafan'Andriamanitra isika tompoko raha mbola misy mafony izany dia atao avy any amin'ny anaran'i Jesosy ny teny entina mivady zany ho antsika rehetra amin'ity androandroany ity dia izao misaotra anareo fiangonana ny amin'ny fitiavana sy ny famezanareo aja sy voninahitra ho any mivady ka no arabainareo zahay sy ny rarinareo soa no zao taona 320 zay efa diavintsika izao misaotra ny amin'ireo teny mamy tsara zay nentiny solotenanareo teo
ho anay mivady ho anay menakavy mihitsy satria miaraka aminay mivady eto ny vady aman-janakay vady aman-janakay zanaka efitra menada ny vinato efitra menada zafikely enina menada dia eto daholo zany izy ireo dia misaotra ihany koa ny amin'ny fanomezana zay tena lehibe vokatra fonareo vokatra fitiavanareo mampientanentana hitondra teny sy tsodrano tsara ho anareo zany dradraitra zany misaotra ihany koa ny amin'ny fanentanana zay nataony namana tato hoe hivavaka ho anay ianareo raha taka manokana enoko fa taka zany koa ny amivadiko dia napetrako mihitsy ny fitanako teo amin'ny foko nandray zay nitononinareo teo ho tanteraka aminay tsy amin'ny tetoany ety ihany fa dia mandrisy ny androm-piainanay lava be alleloia amen ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra erihery ihany dia manoloana anay mivady eto moa zany ny mofomamy a voasoratra hoe taona feno fandresena sy fiadanana ny taona 324 ko amin'ny anaran'i Jesosy no anambaranay fa ho tanteraka aminareo tokoa zany teny zany fanampin'izay ihany koa dia mbola tapanay eto masonareo io natren'Andriamanitra ray zanaka fanay masina ity mofomamy ity mba ilazanay fa ho mamy mandrakarivany ny fiarahantsika miaraka amin'ny Jesosy siganina manokana amin'ny taona 324 ity ary farany amin'ny anaran'i Jesosy mbola anapanay mofomamy ka ny tsodrano zay tsy ho fanarano anareo sy ireo teny zay votsitray rehefa avy eo zatry sanjato tanteraka aminareo tompoko mbola hiteka isaotra n'Andriamanitra ihany isika amen dia misaotra tompoko ny amin'ny zavatra mangirangirana milatsaka aminay amen dia zay zany tompoko dia io manaritsika zany zao a andran'ilay tsodrano zay ho ambaranay amin'ny pasaina sy amin'ny finoana andrain'ireo teny zay votsitray ka dia mangataka tompony andraikitra karakara zay ry matovatoko angambany a meko toerana ery izy ny tsodrano entiny mpanompon'Andriamanitra pasteur Adolphe sy Daniel randranay viravilona ho an'ny fiangonana RHEFI Androndrakely sy ny sapana rehetra miaraka aminy ny taona 324 sambatra raha samy fiangonana ianareo fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fandrapony ary noho ny hery ny fitiavany dia notomy fanay masina ianareo ho tonga eto amin'ny toerana ity mba andray ny tsodrano avy amin'ny mpanompony tsodrano miisa 7 no avotsitra ho anareo amin'ity andro anio ity ary amin'ny alalan'izany tsodrano izany no entin'Andriamanitra manohitra ny olana sy ny ady ary ny zavatra sarotra rehetra zay tsy maintsy iseho eto ambonin'ny tany manana ny lanja lehibe ho famonjena anareo ny tsodrano ataonay ho anareo androany efa nilobava mantsy ny tompo fa mahatoa ny teny ataon'ny mpanompony izy ary mahatateraka ny saina zay nomeny azy
voalohany amin'izany tsodrano entina ho anareo izany dia izao ho tonga amin'izao fiangonana izao amin'ity taona ity ny famangin'Andriamanitra ka izy fifoazam-panalehibe ao amin'ny sambatan'olona. Ny taona 322 ho lasa fahazavany zao tontolo zao sy ho fanasin'ny tany ane ianareo fiangonana. Ny taona 322 irehetra sy hafanafohan'Andriamanitra tahaka ny Elia ane ianareo fiangonana. Ny taona 322 ho tafaverina fitiavana voalohany ho an'Andriamanitra ane ianareo fiangonana. Ny taona 322 ho tonga aminareo ny fatahorana an'Andriamanitra ka hitoetra ho masina sy tsy mitsihana amin'Andriamanitra ane ianareo fiangonana. Ny taona 322 ho lehilahy sy vehivavy manana ny tanan'Andriamanitra ianareo fiangonana. Ho tonga amin'izao fiangonana izao ny famangin'Andriamanitra ka amin'izao taonjato faraika amby roapolo taona 2013 izao no anamarina an'Andriamanitra ny faminaniana nampitondraina ny Isaia-mpaminany milaza hoe ny tendrombohitra misy ny trano Jehova dia orona eo atapon'ny tendrombohitra ary asandratra ho avo noho ny avoana izy ary ny jentilisa rehetra hitanjozotra ankany. Satria ho malaza ao amin'ny toerana rehetra izay misy an'izao fiangonana izao ny herin'Andriamanitra. Faharoa, ianareo tokoa no lay fiangonana medika an'ilay teny manao hoe ny tsiron'ny tany sy ny andon'ny lanitra ne ho aminareo rehetra mandritra ty taona 322 ity. Ho tanteraka aminareo manomboka anio lay faminaniana nentin'ny mpaminany Malakia manao hoe hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro famarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanana izy hoenky ny hafaliana sy aravona tokoa ianareo fiangonana amin'ity taona ity ka hifaly avanja toy ny zanako ambony fa. Anio no anamarinana Andriamanitra an'izany faminaniana izany eo aminareo ry fiangonana ka ody fifaliana sy fiobiana ny ranomaso sy ny fahoriana nandritry ny taona maro. Anio ary anio ihany koa no amaginana no ananganan'Andriamanitra ny efa rava sy amelomany ny efa maty teo aminareo ka ho fiainana vaovao ny fiainanareo amin'ity taona 322 ity. Fahatelo, sambatra rasa amin'ny fiangonana ianareo satria ianareo no iantefan'ilay faminaniana nentin'ny Jeremia manao hoe ianareo ry fiangonana no lay azo nambolena eo amoron-drano ka mamaka eo anilan'ny rano mandeha. Noho izany mitsodrano anareo aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra asa matahotra mihitsy na dia avy aza ny anandro satria ho ataon'Andriamanitra maitso mandavataona foana ny ravina ary aza mana ihany koa na dia miatona aza ny andro satria tsy atsahatra Andriamanitra ny famokarana eo aminareo mandritra ty taona ity. Fahombiazana famokarana, fahombiazana famokarana, fahombiazana famokarana ny mombanao rehetra ry fiangonana. Ho ataon'Andriamanitra amina tokoa ane izany amin'izao taona tiavintsika izao. Faefatra hoy ny tompo tsy to aminao androany. Fiadanana
satria oloko ianao, akasitrako ianao, taranaka voafidy ianao, fatraka mpisorona ianao, firenena masina ianao, zanako ianao, zao no niteraka anao ary sarobidy amiko ianao. Teny nataon'Andriamanitra ho antsika rehetra izany. Hoy ihany koa ny tompo amintsika androany, tahaka ny ray mitantany zanany naterana no hitantanako anao rehefa fiangonana kaza matahotra. Tahaka ny ray mitrotro ny zanany naterana no hitrotroko anao ihany koa rehefa fiangonana kaza manahy. Indro entiko aminareo ilay tsodrano nasain'Andriamanitra nambara tamin'ireo zanak'Israely fa mendrika andray an'izany ihany koa ianareo. Hita ianao ane Jehovah ka hiaro anao, amirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mindrafo aminao, anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka nome anao fiadanana, 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 fiadanana ane ho amin'ity fiangonana ity. Fadimy, anavaka an'izao fiangonana izao ane ny tompo ary ahery aminy ny tanan'Andriamanitra. Ao anaty izao vanandro farany izao zay misy fahasarotana amin'ny karazana no hitsofoko rano nareo ry fiangonana. Ho tahina tokoa ane ianao, andro sy andeha eo anoloana ho hatrany ane ny tompo ka andravina ny mikototona sy anorotoro ny varavarana varahana ary anapatapaka nidy vy. Omen'Andriamanitra anao amin'ny taona ity ane reo rakitra ho amaizina sy reo arenana fenina tao amangigina nandritra ny taona maro. Anavaka anao tokoa ane tompo'Andriamanitra ka ataony mahita fity amin'izay rehetra ataonao ane ianao. Ary onerin'Andriamanitra avokoa ane reo faty antoka nentin'ny fahavalo na melanao nandritry ny taona maro. Ka ny aizina ho lasa zavana, ny alahelo ho lasa fiadanana, ny ranomaso ho lasa fifaliana, ny akivina ho lasa fanantenana, ary ny osina ho lasa fitahiana sy fanambinana mahatretika. Amin'ny anara Jesosy tsofina rano ho toka fitahiana ho an'ny hafa ihany koa ianao. Fitahiana, fitahiana, fitahiana trany ane ny fiainana ry fiangonana mandritry ny taona 324. Fa eniny mitsodrano anareo fiangonanao mba ho tanteraka amintsika amin'ity taona ity le teny nambarany Mosesy manao hoe izao ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ary anonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao. Fa hianatra zay antrako ao ary mindrafo amin'izay mindrako fo. Sambatra raha samy fiangonana ane ianao ry RHEFI Androndrakely. Fafito ary isorako any Andriamanitra nanome ihany ty teny ity. Tsy isy fahavalo ajany ao alohanao manomboka amin'ity andro androany ity, satria hitantana anao amin'ny tanan-kanivana amin'ny fahamarinany ny tompo mandritry ny taona, sady efa voasoratra hoe ny fiadiana rehetra zay voaforona amelezana anao dia tsy sambinina, ary lela rehetra zay miady aminao ho resenao lahatra. Zany no fampanompon'i Jehovah sy famarinany avy amiko ho Jehovah. Hitahy zay mitahy zao fiangonana izao ny tompo'Andriamanitra, fa hanozina zay manozina azy kosa. Fandresena, fandresena, fandresena mandavataonany ny fiainanao re fiangonana.
Antananarivo fa 8 ny volana janoary taona 2024 pasteur Adolphe sy Daniel randrianay vravelona ndao hiteka mafy be mafy any halleluja isorana mo tompandriamanitra fa vany an-danitra izy no mitsinjo antsika rehetra toga eto ary araky ny teny tokoa avy any an-danitra izy no milaza hoe ho toaviko ny teny nataon'ny mpanompoko ary ho tanterako ny saina zay nomeko azy zay nambara teo zany ka ndao hivavaka isotra n'Andriamanitra isika ho ataovim-pololotra be ao anatinao mihitsy ilay fisaorana sy fakasitrahana satria ilay teny navotsitra teo ilay tsodrano nambara teo arabaky teny iantoko amin'ny fiainanao mandritry ny taona 2024 zay miny dia atsapa famarina zany eo amin'ny fiainana apetrao eo amin'ny fonao tanana dia hivavakantsika ry Andriamanitra ranay malala masina zay ny an-danitra isaorana ny eny anaranao zay nitondranay mba amonjy anty fotoan-dehibe ity isaorana ny anaranao ny amin'ny herin'ny fanenao masina namangy anay ka tonga mino izahay ka mandray ny teny navotsy ny mpanomponao sy ny tsodrano nambarany teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho arabaky ty tokoa ny fataterana zany teny navotsitra sy tsodrano nataonay mpanompon'Andriamanitra izany ary amin'ny mpanompon'Andriamanitra afaviko ny rany Jesosy amin'ny androany ity ho fiarovana ho any rehetra ka dia andamoka avokoa zay rehetra mitetika mifavalo fa hery vaika eo amin'ny sabatan'olona ny herin'ny teny navotsitra sy ny tsodrano naitiny teo misaotra anao Andriamanitra izahay omena voninahitra mandrakizay ianao amen politeka isika dia ny teniko farany zany androany raha sitrakareo ka azonareo mboarina programa amin'ny 12 ratoandro dia mbola misy fotoana spesial eto ina le fotoana spesial